Jeso ni ulumenta isay maneni nasi mitumanira mibanzina ni fanavu tanana tauna Deu Calvari kamangata kasi bitalam famelana eluka amina urai sisanaka sifana himasina sambacha Jeso ni ulumelu kaizai maneni nasi mitunmanira mibanzina ni fanavu tanana tauna Deu Calvari kamangata kasi bitalam famelana eluka amina urai sisanaka sifana himasina anjamani jafitiavana pamela eluka tukuyana unizaniza ulumna vini tala tianawi bebakizaha nade faratini funai banduvani fiana namanjakiza Jeso ni ulumelu kaisai maneni nasi mitumanira mibanzina ni fanavu tanana taunau Deu Calvari kamangata kasi mitalau famelana eluka amina urai sisanaka sifana himasina
Jesu sichechikia tuku asachi navela na wavuku reuta vitaku hachiza wao Jesu telasa ulumba uvao pirai luva minau Jesu sakai za mamikyu tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana Naiza misiai zimisi mahasarakai amini fitiava nau Jesu zawefa babunau nafalia wizau nahurisima onchaku nifukwe falasa nau Jesu karai suanau tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana tikyo yanau Jesu tuki kwani usirahachizai. Tonga amin'ny fotoana ny fanomezantsika amin'izao folakandro izao anarantsika fandaharam-potoana mahafinaritra izay tarihan'ny distrikan'ny fiangonana adventiste amin'ny tany andro fafito eto anivon'ny Andraisoro izay misy fiangonana 10 izany koa anompoka izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ny hira miano finaritra tompoko. Andro izay ahitako reo anjely mitsoka trompetra ka nilaulitra andako ako fahadrareo vavonjy rehetra amin'izay ho hitako
Iaraka anondrika ny lohantsika isika ivavaka tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay satria tafahoana, tafavory amin'ny toerana rehetra izay misy anay amin'izao fotoana izao. Makasitraka noho ny fitantananao anay, makasitraka noho ny anna saza nomenao ny tsirairay avy, misaotra noho ny fitahiana rehetra, eny ianao manome soa satria efa nankinay teo am-pelantananao ny fiainanay rehetra. Koa dia voninahitra sy ny dera ary ny aja ho anao irery ihany. Ary ho aminay ene ny fahasoavana sy ny fahamindrapoa ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Apetraka eo am-pelantananao ny toy ny fotoana rehetra Andriamanitro mba hizotra am-pifaliana ary samy ahita fahafinaretana sy fitombona ny tsirairay avy eo am-panarahana izao fandaharana mahafinaritra izao. Dia ny fananao koa ny taridalana ny mpiantsehatra tsirairay ary hikasika ny fonay mba atonganay ho tena zanakao. Amin'ny anaranao Jesosy no anononanay izany vavaka izany. Amen. Ankehitriny dia faly miarabanao ny tenako sy izay mpiaraka manatotosa izao fandarana izao. Miarabanao satria Andriamanitra no nitantana anao, izy no niay anao ary velonayna soamantsara hatrapamonjena ahafahana manatotosa izao programa izao. Engane mba ahita fitombona, ahita fahafinaretana, ahita fandrosoana izao sy anao raha anaraka izany fandarana rehetrarehetra zany. Ary eto dia atolotra antsika ary ireo fandarana ireo anaraka programa maromaro isika. Ny voalohany amin'izany dia iarahantsika amin'ny départementan'ny fanabeazana avy eo amin'ny fédération Madagasikara centre afovoany izay iarahana amin'ny madame Ratrimarovony Olga sy ny mpiaramiasa mpanabe mpiaramiasa aminy.
manarak'izay arahiny izy telo mianadahy zay tahaka ny fantatsika isaky ny fotoana tahaka izao dia anaraka indray tsika tantara mahafinaritra raka izy manasatsika anaraka hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany a fa natao atsika mihitsiny a izany tantara izany dia ao aorian'izay a dia ny tompona andraikitra avy eo amin'ny fivondronam-ben'ny fédération ny ranomasimbe indiana fivondronam-ben'ny fiangonana adventiste eto amin'ny ranomasimbe indiana dia andriamatoa na ny mpanabe Rawely Arjao no iaraka amintsika ao anatin'ny fiofanana izay mitondra ny lohateny hoe sekoly voalohany dia ny tokatrano sekoly voalohany izany rehetra zany dia mifantoka na mitondra ny lohahevitra lehibe mahakasika ny fanabeazana ny fandaharantsika rehetra androany koa dia inoko fa dia hitondra fahafinaretana sy fifaliana ao anao ny fiarahana tsika eto ankehitriny ary anomboantsika azy dia anaraka hira anankiray aloha isika.
Fifaliana ho anay mpitantana ny sampana fanabeazana eto amin'ny FMC indray no miarabantsika rehetra ny tokantrano any sy ho any rehetra zay mpiaino amin'izao sabata folakandro izao. Sabata izay enotsika ny fanabeazana kristianina. Ino moa natao hoe fanabeazana kristianina? Ny atao hoe fanabeazana kristianina dia manolokolo sy mikarakara ny olona iray eo maha izy azy rehetra, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-tsosialy. Ary indrindra mikarakara ny ara-panahiny, izany hoe manao izay ifandraisany olona iray ifanetiko koa eo amin'Andriamanitra ary manomana izany olona izany vonina hitsenan'Andriamanitra rehefa ho avy tsy ho ela izy. Betsaka ny toerana zay azo anabeazana, fa toerana anankitelo ihany no sogadiantsika dia ny ao an-tokantrano, ny any an-tsekoly ary ny ao am-piangonana. Koa dia nanasa mpanabe telo izahay amelabelatra fohifohy momba n'izany fanabeazana ao an-tokantrano, ao an-tsekoly ary any am-piangonana izany. Koa dia manasa antsika anaraka izany famelabelarana izany. Fifaliana ho any miarabantsika rehetra mpiaino ny radio Aogositra sy ianareo mpanaraka mivatana ny tambazotra serasera-pifandraisana amin'ity fandaharana arantsika izao ity. Raha resaka fanabeazana no resahana sy ho tenenina dia maro ny zavatra holazaina, kanefa apany amin'ireny ihany no ambarako amintsika amin'ity hariva ity. Ny fanabeazana kristianina ao an-tokantrano no horesahako amintsika. Fanabeazana kristianina ao an-tokantrano. Raha resaka kristianina no resahana voalohany dia miainga amin'ny soratra masina ny fanabeazana. Ny Deutéronomia 1:7-10 dia mivaky toy izao aminaran'i Jesosy, ary ampianariny zanakareo izany, ka resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry na mifoha. Raha resaka fanabeazana kristianina izany dia mila ray aman-dreny manovo hevitra ao amin'ny soratra masina, hanabeazany ny zanany. Tsy inona moa ilay soratra masina fa ny Baiboly, ary Kristy Andriamanitra no ohatra voalohany amin'izany. Toromarika omen'Andriamanitra hoentina hanabeazana ny zanaka. Manarak'izany dia ireo boky ara-panahy izay mahasoa tsy manipaka ny taridalana avy ao amin'ny Baiboly, ireny ihany koa dia entintsika azo hanovozan-kevitra eo amin'ny fanabeazana kristianina. Anisan'izany ny mpanabe anankiray, Ellen White, dia nanoratra boky maro izy, fa satonany amin'ireo no ambarako amintsika dia ny asambarana tefinakany, ny afatra ho an'ny tanora, ny signe de temps, maro isan-karazany izy ireo, fa ireo no hosinganiko manokana amin'ity hariva ity. Ao ihany koa ireo mpanoratra kristianina sady mpanabe izy ireo dia nanoratra karazana boky isan-karazany tahaka ny hoe vonim-boasary ary ny tokantrano sambatra sy tretrika ny lahara-pameana. Ireo dia anisan'ny boky izay azontsika hanovozan-kevitra ho amin'ny fanabeazana kristianina. Ary ny farany dia mila manaraka ireo fiofanana maro isan-karazany rehefa misy antso alefan'ny fanabeazana. Noho izany dia iankinan'ny fiainan'ny ankonana manontolo ny fanabeazana kristianina. Isika rem-pianakaviana no sekoly itoerany sy mpanabe voalohany ho an'ny zaza raha vao any am-boky izy. Ny vadiny manoa dia momba. Izany momba izany fantatritsika tsara fa tsy niteraka. Dia andeny ho jerentsika ny tantaran'ity vadiny manoa ity ao amin'ny mpitsara 7:11, andininy 7 sy ny 4 manao hoe aminaran'i Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niteny tamin'ny ravehivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy hiteraka, nefa
hanananaka ianao ka iteraka zazalahy koa mitandremy ianao ankehitriny ka aza misotro divay na toaka ary aza mihinana akory izay zava-padiny. Nanomboka hatrany am-boka zany ny fanabeazana any Samson. Mandritra ny 9 volana izay tondrahanao voka ny zaza ao am-boka dia ianao no lasitra hanomana ambangovangony ny sarisariny ho toetrany amin'ny alalan'ny hery miasa mangina avy aminao eo amin'ny zaza avy ao am-boka. Amin'ny mahalasitra anao dia ireto no toetra fototra tokony hizaranao dia n'izao: ny fahonona tena amin'ny lafiny rehetra, indrindra eo amin'ny sakafo hohanina. Manarak'izay dia ny fifehezan-tena miseho eo amin'ny endriky ny filaminana, izany hoe ny ordre, ny fahaizana mandamina, ny organisation, ny tsy fiovaovana, régularité, ny fahazotoana sy ny fahavitrihana amin'ny atao, diligence, ny fahadiovana amin'ny lafiny rehetra, propreté et purité, ny fifehezana anana toe-tsaina falifaly lalandava sy fisainana miabo hatrany, optimiste et positive. Raha mavita sy mizatra ary manana fahazarana tsara ho amin'ireo izay voalaza teo isika dia hita fa tena ho tsara fototra ny fitezantsika ireo zanakitsika ireo, ary miainga avy amintsika reny ny fanabeazana ny zaza voalohany indrindra. Maheresitsika reny ary mila mizatra mandrakarivotsika mba hananatsika fahazarana tsara eo amin'ny fitezana. Tena tsy mora ny fitezana, asa masina izy io, ary ao atokantrano no sekoly voalohany ho an'ny zanatsika. Tsy ho tanteraka nefa ireo rehetra ireo raha tsy eo ny fitiavana, finiavana, ny faharetana, ny ezaka, ary indrindra mila mivavaka andro manalina ho an'ny fiainatsika sy izay ho zanatsika raha hatr'izay isika. Inona raha ny tanjon'ny fanabeazana? Ny tanjon'ny fanabeazana kristiana ao atokantrano dia izao: ny tanjon'ny fanabeazana dia ny fanorenana sy ny fampivelarana toe-tsaina tsara, toetra tsara ao amin'ny zanaka. Ny toetra tsara dia hita taratra eo amin'ny lafiny ara-batana, madio izy, mahay miakanjo izy, lafiny ara-tsaina, mahay mandinika izy ary mahay mamakafaka, lafiny ara-panahy, mahay mitondra tena, ary ny lafiny ara-piarahamonina dia mahay mivelatra sy miserasera amin'ireo manodidina azy izy. Ny tanjona faharoa dia ny hahatonga ny zanaka ho olom-banona eto an-tany sy ho olom-pirenen'ny lanitra, ho tonga olona manam-pahendrena, ho tonga olona tompona andraikitra, sens de responsabilité, ary ho tonga olona tia manompo, esprit de service, ho tonga olona anana fiainana mandrakizay. Ny tanjona fahatelo lehibe sady goavana dia ny ananan'ny zanaka ny famonjena mandrakizay. Izao mantsy ny voalazan'ny asambarana tefinakany, pejy 430. Sarobidy eo mason'i Kristy sahalan'ny anjely manodidina ny seza fiandrianany, ny fanahin'ny zazakely izay mino azy. Tokony ho entina eo amin'ny Kristy izy ireo ka ho beazina sy tezaina ho azy. Ahoana raha ny fampiarana izany fanabeazana eo kristiana eo anivon'ny tokantrano izany? Mampianatra sy manome ohatra arakaraka ny sokady taonany ny ray aman-dreny. Ny aotra ka hatramin'ny 3 taona dia ny ara-batana no ohatra bebe kokoa mandaitra aminy. Ao anatin'izany ny fikasihana, ny 9 taona ka hatramin'ny 7 taona dia ny lafiny ara-panahy, ny 9 taona ka hatramin'ny 12 taonany dia ny ara-tsaina. Eo izany efa mahay mamolavola zavatra, mandray andraikitra, manadio ny kiraro, ny manasa lamba, ny manomboka ampianarina izy ny Paska, satria izay ataontsika reny no miampita amin'ireo zanaka ireo. Ary ny 17 taona ka hatramin'ny 20 taonany dia ny ara-piarahamonina sy ny ara-pitondran-tena. Eo izy dia efa manomana ny hoaviny
izay tsy ho ela akory ny faraiky amin'ny 20 taona sy ny manaraka ka rehefa tsara ny fifaneraserany eo amin'ny ara-piarahamonina sy ny ara-pitondran-tena dia hanomboka ho aleo tena sahady ireo zanakitsika ireo. Ny zaza na ny ankizy na ny zatovo dia tena mila fitiavana. Ny zanaka mahatsapatiana dia manana antoka sy fahasambarana ao anatiny ao. Maro ny zavatra izay mahatonga ny zanaka izay tsy manana antoka tsony eo amin'ny fiainany satria tsy ampy fitiavana izy. Raisiko ohatra fotsiny zany zao, matetika sika ray aman-dreny dia variana amin'ny lafiny telefona ohatra. Dia ty telefona tsika tiatsika mihoatra lavitra n'ireo zanakitsika ireo. Ity ny voakasikasika betsaka indrindra. Ity raha ny tena mety hoe ho voatandritsika raha menjera. Fa raha ohatra ka ny zanatsika re menjera dia manahoana? Inona ny fitiavana omentsika anazy? Tsy vao may ary izy be dia ireo zanaka ireo dia mila fitiavana be dia be. Ny foanan'ny Satana izany fitiavana izany satria tiany hovariana amin'ny zavatry ny tany ny zanak'olombelona ka ho adininy ray aman-dreny ny mikarakara ny zanaka satria variana sy tena takona izany fanabeazana masina ao an-tokantrano izany. Ry ray aman-dreny eo, adidy masina eo anatrihan'Andriamanitra ny zanantsika. Aokontsika tsy hanao atsirambina ny fitezana. Efa kely sisa dia hifarany ty tantarany tany ity. Iza re no tonga ny an-danitra? Tsy ny fampiraritsika dia hoe samy ho tonga ho any an-danitra avokoa tsika. Izay ny tanjona lehibe indrindra dia ny hahatonga ny fanabeazana ho tonga ho any an-danitra ireo zanakitsika ireo. Koa hoy ny ohabolana hoe ny hazo mivankolakana hony ny tany na ny reniny tsara. Adidy masina ny fanabeazana. Ny zanaka ao an-tokantrano, isika ray aman-dreny mila mivavaka isan'andro satria manao ny hevitra rehetra izay animbana ny fanabeazana Satana. Manao ny hevitra rehetra izay aminganana ny ray aman-dreny Satana. Manao ny hevitra rehetra izay aminganana ny zanakitsika Satana. Ka izao rehefa mivavaka tsika dia aoka ahery hivavaka ho an'ireo zanakitsika ireo mba ho tafita ny fanabeazana. Amen. Faly miara-bantsika rehetra manaraka izao fandarana izao satria momba ny fanabeazana eo amin'ny sekoly kristianina no resahana dia manasa mpianatra vitsivitsy isika ilazalaza momba izany. Mandroso ary ianao Uria. Hono ary Uria, ahoana ny fomba fahitanao an'izany fanabeazana eo amin'ny sekoly kristianina izany? Ny hitako mahatsara ny fanabeazana kristianina dia afa mihitsy ny fomba fitondrana ao. Ny tena tsindrinao sy asongadinao dia ny momba amin'ny baiboly. Tamin'izay nandra tany amin'ny sekoly ivelany dia tsy mba misy an'izany matiara bibla zany. Rehefa miditra ao am-pianarana tsy misy hoe mivavaka sy mihira. Fa rehefa ny anatra tao amin'ny sekoly kristianina zahay dia lasa misy matiara bibla, lasa isaky miditra ao am-pianarana zay dia mivavaka sy mideran'Andriamanitra. Izay zany tenenako hoe mahatsara ny sekoly kristianina. Mankasitraka ny Uria isika amin'izany fandraisana anjara izany. Izao ary dia manasa ny Santaella isika handroso indray. Hono ary Santaella, manahoana ny fahatsapanao an'izany hoe fanabeazana amin'ny sekoly kristianina izany? Ny fahatsapako an'izany sekoly kristianina izany dia mitaiza amin'ny fiainanay ho avy ary ihany koa mampianatra anay mba hiatehatra amin'Andriamanitra dia mamola volanay ihany koa mba hifantoka amin'ny fiainana mandrakizay
Misaotra ny Santaella isika amin'izany fandraisana anjara izany. Izao indray dia manasa ny Mathieu handroso avetrany. Hono ary Mathieu, ahoana ny fomba fahitanao an'izany hoe fomba fanabeazana eo amin'ny sekoly kristianina izany? Mahatsara ny sekoly kristianina izany dia manana tazavatra izahay dia mirahina be daholo ny ankizy. Raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataonay dia ampianarin'ny mpampianatra izahay. Misaotra ny Mathieu amin'izay fandraisana anjara izay. Araka izany dia hitantsika fa manana ny tombony tokoa ny fanabeazana eo amin'ny sekoly kristianina, na eo amin'ny ara-panahy izany na eo amin'ny fampivelarana ny talenta ary koa ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, ka manana ny tombam-bidiny manokana. Misaotra ny Madame Olgana ny fitenenana ny fitapany faran'izay resahana zany mikasika an'ity fanabeazana ity dia ny ara-panahy, tsy hoe ny farany indrindra moa zany fa ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny fanabeazana dia mifototra indrindra amin'izay ara-panahy izay, ka araka ny hitan'ireo namantsika teo aloha dia miainga ho tokantrano tokoa ity fanabeazana ity. Noho izany ny ray aman-dreny zany no tompony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ara-panahy an'ireo zanany ao an-tokantrano. Fanabeazana ara-panahy ozy satria miankina amin'izay tokoa no avin'ireo zanantsika ireo, satria tsy volavolaina eto tany fotsiny fa trany amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha ka ohatra kely vetivety isika ny amin'ireo tantara amin'ny baiboly dia ahitantsika renim-pianakaviana maromaro fa anankiroa amin'ireo no lazaiko amin'ity takariva ity. Ny mamany Mosesy izany Jokebeda, raha fantany fa tsy maintsy hisaraka aminy tsy ho ela io zanany io, dia nataony avokoa izay azony rehetra atao fanabeazana ny ara-panahiny zanany io, ka nampianatra ny soratra masina, nampianatra ny fatahorana an'Andriamanitra ho an'ny Mosesy izy, ary tsy nataony atsirambina velively izany ara-panahy izany. Ka hitantsika fa rehefa lehibe Mosesy tsy maintsy niala tao amin'ny tokantrano isy azy ireo, niaina tao anatin'izany lapan'ny mpanjaka izany, izay hitantsika fa ao anatin'ny fanompoan-tsampy sy ny tsy fatahorana an' Jehovah dia nijoro mahatoky mandrakarivo Mosesy ary tadidiny avokoa ireo zavatra izay nampianarin reniny azy tao an-tokantrano, ary anisany lehilahy malaza ao amin'ny baiboly izany Mosesy izany, vokatry ilay fanabeazana ara-panahy azony tao an-tokantrano. Ohatran'izay koa i Mosesy, i Samuela zaza, i Samuela ihany koa rehefa nangatahany hiana mamany izy mba atolotra ho an'i Jehovah dia nanao izay azony atao koa ity renim-pianakaviana ity. Rehefa natsiaro saina izy azy ity dia efa nampidiriny tao an-tsain'io zanany io izany fanajanan'Andriamanitra sy fatahorana an'i Jehovah izay. Ka rehefa lasa tany amin'ny ely izy, niasa tany amin'ny fitoerana masina, dia vao maika nahazo fanofanana tsara izy, ary isa-taona dia tsy adinony ihany ny manatitra akanjo kely any amin'io zanany io, ary voalaza fa isaky ny kfe izay nanjarany an'ity akanjo ity dia misy tonom-bavaka kely mba hatserovany zanany ny fitiavany azy. Ary hitantsika fa nisam-pamina ny lehibe malaza tao amin'ny baiboly izany Samuela izany, vokatrilay fanabeazana ara-panahy ny ainga tao an-tokantrano. Dia resaka kely ny any amin'ny sekoly koa, nefa nilazaindreo namantsika fa ny sekoly adventista ihany koa dia mamola vola tanora, ankizy mba olombanina ety tany ka andova ilay fiainana mandrakizay. Ka zava-dehibe ny fandratoana fahalalana, kanefa koa raha tsisy ny ara-panahy dia zava-pony izany, ka tsy volavolaina eto tany fotsiny ireo mpianatra ireo zany, fa misy ireo fampianarana ny tenin'Andriamanitra ny anivon'ny sekoly mba hahatonga azy ireo ho mpandovan'ny lanitra indray androany. Dia eo ihany koa ny fiangonana izany. Ny fiangonana no sehatra iray lehibe ihany koa izay kolokoloana ny ara-panahin'ny membre rehetra izany, izay miainga avy any amin'ny ankizy kely ny zaza minono ka hatrany amin'ny olon-dehibe. Ary isaorantsika Andriamanitra fa ny fiangonantsika dia efa manana lamina ny amin'izany, ka ny fianarana soratra masina dia efa mandeha isak'ireo sokajy taon'ireo izay miainga hatrany amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe. Aza adino fa
ny fatahorana an' Jehova tokoa no fiandro ampahendrena araka ny voalazany eo abolana toko voalohany andiny ny fahafito sy ny eo abolana toko fahasivy andiny ny fahafolo ka ny fiangonana zany dia tokony ho sehatra izay taizany ara-panahiny tsirairay avy tokoa ary amporisihana ireo tompona andraikitra rehetra mba hifanohana amin'izay fitaizana izay ao amin'ireo sokajy taona isan-karazany ireo. Dia mampirisika atsika ary manentana atsika mba tsy anao atsirambina ny fikolokoloana ny ara-panahy ary aoka tsy adinontsika fa manana iraka lehibe tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity dia nitondra fahazavana ho an'izao tontolo zao ka ireo fanabeazana rehetra izay noraisitsika zany dia tokony ho hita eo amin'ny fiainana. Ozy mantsy ny Timoty voalohany toko 4:12 manao hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao amin'ny ataondranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao dia izay le tanjona lehibe mba ho tonga fianarana ho an'ny mino isika mba ho hitantaratra eo amintsika fa tena zanak'Andriamanitra isika nandray fanabeazana tena matotra tokoa ary isika vahoaka an'Andriamanitra ny tokony lohalaharana amin'izany fanarahana ny fitsipik'Andriamanitra izay. Eny ireo fitsipika izay apetraka ary eo amin'ny fiarahamonina indrindra moa izao amin'ny andro fioboana izao dia misy ireo toromaroka izay apetraka ny fanjakana mba hiarovana antsika tsy ho tratrany valanaretina coronavirus dia tsy tokony ho itsika indray no tsy hanara-dalàna fa tokony ho tena olona tena olombanina tokoa zany tsika tena nahazo an'izany fanabeazana maha-kristianina izany ka ohatra tsara ho alaitahaka ho andreo mpiaramonina amintsika dia Andriamanitra ny hitahantsika tsirairay avy. Misaotra tompoko. Hitantsika zany dia ava-matsakaiza fa sarotra ny fanabeazana ary tena ilaina ny fanabeazana kristianina satria fanompona ambony indrindra azontsika atao zany, azontsika ray aman-dreny sy ny mpanabe atao atolotra an'Andriamanitra izany zanantsika izay nobeazina izany. Asa mitaky fahazotoana, mitaky fikirizana ary mitaky fiezana mafy izany fanabeazana ataontsika amin'ireny zanantsika sy amin'nkonantsika izany mandritry ny fiainana. Ny fanaovana atsirambina ny asa io dia izay nakin'Andriamanitra tamintsika dia maneho atsika ho mpitahiry fananana tsy matoky eo anatrehan'Andriamanitra. Koa engany isika ray aman-dreny sy ireo mpanabe rehetra tsy anao latsa-danja izany fanabeazana izany fa mba anao kosa ireo izay nobeazitsika anatoetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra koa anahaka ny toetran'i Jesosy izay mitombo saina sy tena ary nandroso fitia teo mason'ny olona ary indrindra teo mason'Andriamanitra. Izay hitantsika amin'ny soratra masony zany ao amin'ny Lioka toko 2:2-5. Koa dia isaorana isika rehetra nanaraka n'izay fandarana izay. Amen. Fema
Makasitraka lehibe ny famelabelarana sy ny fiofanana izay nentin'ny departementan'ny fanabeazana eo anivon'ny fédérationna Madagasikara fovoany teo isika. Amin'izao fotoana izao dia anaraka ilay fanandrasan'ny ankizy indray tsika dia ny tantara izay mitondra fanabeazana ho antsika ihany koa ary tsy ho an'ny ankizy ihany fa ho an'ny mpanabe, ho an'ny lehibe rehetra, ho antsika rehetra zany izany tantara izany koa dia samy mahazo toerana tsara ary aoka ho vonina andray ny lesona rehetra mahita hafafinaretana tompoko. Efa manalo za mama razanany a. Tandreo me tsara velatsy ao. Tsy mahazo me tsara velatsiko. Tsy mahazo manao tototrasa. Asa tototra. Eny mama razanany. Azon'le zilo moa zany asa tototra. Tena azoko mihitsy zany. Raha misy ny olona mantsy rehefa miava dia totofany ao fotsiny le bozaka fa tsy alany akory. Zay ny atao hoe asa tototra. Mila mandeha mahitsy amin'ny fiainana fa tsy tafavoaka. Mandeha mahitsy a? Rehefa mamboly zay mandeha mahitsy zay. Atao amin'ny marina foana ny zavatra rehetra. Eny tompoko. Fananarana omeny mama sy mama zanany anao zay. Sota mama zanany. Io tsy misy angady mama zanany a? Io e. Angady ny ry kalamady io. Zany. Ady le tena Inona le zao? Sa fe mama. Bebe. Jereo. Sary ty a, tiako ty angadiny ty. Ty afeno. Afenina? Ako raha tsinona ry mama fa maninona afenina? Afeno io tsara be ampiasaintsika io. Soloina fotsiny ny zarany. Tsara be. Afeno iny ataovy ary anaty tafatra rilo. Angalarina zany. Ahetsina ampeniko ty zany a. Afeno fotsiny rehefa tsy hita dia izy. Za moa zany dia manaraka izay tenen'ny mama zana foana. Za tsinona mbola keliko. Re izay teneniko ihany dia rahanao. Za mantsy zao mbola 12 taona. Fa za kosa rehefa ohatra hoe 12 taona tsy ataotr' izany intsony a. Rehefa mbola eto amiko le rehetra dia manaraka ny fiainako. Nampiriko. Tsara mba manoro hevitra anao. Dia mbola misy atao. Alao tsika. Za mbola te hanao raharaha betsaka ty izany koa fa mibaikobaikoinao anahy foana hoe mila manao raharaha mihafa mafy. Efa hariva ny andro le kely. Iny kalamady. Aiza? Alao aloha andro. Raha manontany izy lazao any tsy ahoana izy a. Eny tompoko. Tenenao tsy ao izy. Le silikiany. Manao kalamady. Hitanareo ve ny angady ty? Angady? Niasa tetsy ahako. Tena tadidiko tsy ny adiniko teo le izy a. Araizy mamanareo? Mamanay Aiza razanany? Mama razanany a. Ozy ny teneniny hoe tsy ahony izy. Fa aiza mama razanany fa nareo mianaka nitako niasa tetsy teo tazako avely. Dia le angadiko tadidiko hoe tetsy a niasa tamin'ny atoandro fa nisy niantso dia nandeha niazakazaka be adiniko le izy. Fa izy zany tonga dia niteny mihitsy hoe tsy ahony izy. Fa lasa izy. Sao dia netiny nankaiza le dia angady. Zany hoe izy zany eo ihany fa tsy zay. Atsy razanany aloha fa le angady adiniko tadidiko mihitsy adiniko teo ny angady. Dia fantatrao zany hoe nalainy dia. Atsy aloha razanany eto razanany. Mama zanany eo a. Fa lasa izy. Lasa tsoka ao ambadika io an'io izy ambadika mangazo ireo izy dia ao izy zany. Fandraso ara-tsoko e. Atsy aloha izy fa ohatry ny tazako avy Za koa mantsy ao anam-pianarana eto tonga dia mahay. Mama razanany a. Razanany fa izy razanany. Ao mba ao izy nitao izy ny tonga dia. Razanany a. Tonga izy dia niboka tao iny izy iny mama razanany. Hay ve razanany tao ihany e. Za olona torotra dia tao ambadika tao fotsiny a. Fa za maninona. Za fanjavanjana mama razanany. Adiniko teo any angadiko ry razanany tamin'ny atoandro fa nisy niantsa dia maika ave. Angady ohatran'izy zany. Le angadiko fiasako eny. Inona ny lokony? Mavomavo sa menamena? Fa nga
angady koa misy loko fotry ny angady rehetra eo fa le angady teo mihitsy nareo mianaka nitazako teo tamin'izany hidina avy any an-tanàna teo ireo miasa reo fa ny angadinao zay adinonao any an-trano anyko miasa teto aty adiniko teto le izy ohatran'izany lelona loatra zay sa le le angady fampiasako isan'andro iny raha zanany le tika reny a ohatran'izao ve ohatran'ty hafa somary hafahafa angambany ny angadiny io zay mety tavelonako any an-tranony any zay ko miazy mihitsy sy ny azy ny olona elondelelona le zilikelatra mijerijery kay manongo be mamarasana tonga de tsongony be ina le zily andana aloha le zily milalao lasa milalao angana le zily milalao fa ohaty ny angady zay zily angady ty hay zany e fa ino koa le ataony angadinareo eny ambony azo e tao mihitsy le izy ty mihitsy le angady tsy hitanareo isoratra enina io mady midikany io mady mety ny tokony rivotra ko ngany angadinareo de angady eo eny ambony azo eny raha matory efa tsy nanidiny to fa toa de nataoko teny le zily andana ho aty ty milalao hoe raha zanany a ny ankizy ve asainareo mandainge sady voatongo rehefa milaza marina inona ty manao tarovato vilam-bava ty raha zanany a vilam-bava manakory re zany tsy vilana vavany fa io fa zao foana to rehefa ny vavan'ny ankizy tsy mandaingy zany raha zanany a matoa zany teneniny de zany marina mba zy hoeto amin'ny fahamarinana raha zanany ny ankizy fa mbola kely ohatr' zao hoe rovy ny voalehibe de zany ve no entiny amin'ny fiainana mihitsy fa izy efa nanariko fa ngany tona makaizy ty angady ty raha zanany aty ve tsy mahavita iny ty raha ty ny tena nalainareo io misy enina io za aloha tsy naka fa za nanao azy teo fotsiny aho satra le zily kely a sy any fa misy ankizy ny ankizy tsy mandaingy za vonoina aza tsongona za nge tsongony mamarazana foany tamin'ny lakamisy zao reto anankiroa reto ny tsongony zily a inona ty ataon'le zily tsongony foana raha zanany any fanabeazana ny ankizy fanabeazana ny ankizy hoa mba ataon'ny fahamarinany fa raha zanany tsy mety zany tsy mitondra makaiza ho a zany be mila mandeha amin'ny fahitsina azon'le zily kely fe zany hoe mandeha amin'ny fahitsina za fa teneny foana hoe mandeha mahitsy foana de fa za fa mahitsy ay ve de nametsena ray de mahitsy ampianariny raha zanany any mamanareo anao sa zany fiainana mba tena le izy re raha zanany ampiarina fa ina ary raha zanany a mana fa mafany fiainana fa marina aloha ny resahanao ramada fa de mialatsiny aloha fa de tena tsiritiko ane le angady ty hoa tsy mitondra makaizy ty fa aloha ihany mandeha amin'ny marina de raha manao marina ve de omenao anay iny mifoy aloha ny eo fiainana fitondratena isan'andro hitakeo raha mbola mangamanga n'le vily kely zafady le vily ao fa tsy anao an'izany tsony ahy e za zany tsy tsongona atsony a de za koa zany tsy asena mandainga atsony a fa za sady tsy mahay azany leo be a za nge mbola 12 taona azafady de raha ohatra zany raha ohatra manjapa lehibeako zany afianazay mandeha iny fa mba tsika zao fitaratra ho an'ny ankizy sotra ramada fa aloha zay tena marina sy mahitsy mampianarina azy zareo de tsy le tenenina ihany zany fa le fanao mihitsy ny anehoana an'le izy zany misaotra betsaka re ramada fa de menatr' le asa de tataraina amin'olona rehefa de mba menatra fa tsy tataraina fa de mba maniry a zany hoe mba miova zany raha zanany a ao fa hoentiko amin'ny fahitsiny ty zazy ty fa ngamo zaza mbola mila fanabeazana io firy taona moa le vily kely ty za mbola be lalao kely ty 12 fa ny anniversaire ka tsy tadidiko mihitsy miendy tsara le zily kely de mandeha amin'ny fahitsina da za atsongona atsony da za tao mandainga atsony ao fa ho hitanao tsara fa de mba karakaro tsara de mba de za mba te hiety de mba miety ahako rapitso fa lava be volo anatin'ny fatika io fa lava be mihitsy voloko fa za nge ndraindray mahita ndraindray io nge ma le zily kely an'le zily kely fa lava loatra
le vilykely marina lehibe zanako fa efa anatra zay soa lavo ay amindra nge zay misy taverina aminazy ny angadiny efa nazy men'andriamanitra ny tsara foana nareo rehefa manao ny marina daoty vilykely nga efa zay fa zay manaraka lay tsy milalao tsonko avelao amizay tao eto mody mety atsika de afa hoentiko ny angady ty koa nge tsara ihany daoty eto nge midina de makany ao anatin'ny firosoana amin'ny fizarana fahatelo amin'ity programa androany ity sika ry ava-malala koa tsino izany fa ny fiofanana famelabelarana fiofanana irahantsika amin'ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny departemanta amin'ny fanabeazana eto anivon'ny fivondronamben'ny fiangonana adventista ao anatin'ny ranomasimbendianina dia andrimatoa na ny mpanabea raha oely aryzao zany koa dia tsy andrely isika fa omentsika azy avy hatrany any fitenenana arak'izany dia misaotra an'andriamanitra be dehibe isika noho ny fitahiantsika manana tombontsoa tafahoana indray amin'ity folakandro mahafinaritra ity arak'izay fanoresahany mpanentana teo moa zany dia miompana amin'ny resaka fanabeazana izao resaka ifanaovantsika izao koa dia miaraba-toko lafinaritra tokovavy ny lohahevitra lehibe izay hobanjinitsika amin'ity anio ity dia ny hoe tokatrano sekoly voalohany tokatrano sekoly voalohany isy fizarana anankiroa izy io zany hoe zarayntsika roa zany ny famelabelarana ny voalohany dia ho apetrakitsika aloha ny fototra amin'izay resaka fanabeazana zay misy fototra tsara ho fantatritsika mihitsy amin'ity resaka hoe fanabeazana ity ary any fizarana faharoatsika dia hijeriny amin'ny hoe zay tena ilain'ny zaza indrindra inona ny tena ilain'ny ankizy indrindra eo amin'ny fiainana zany reo zany ny fizarana ho hitatsika ao anatin'izao fotoam-piofanana izao eo amin'ilay fizarana voalohany aloha zany hoe ametraka ny fototra isika rehefa miresaka hoe fanabeazana isika dia zao ny tsara ho fantatra voalohany indrindra ny tokatrano no seha-panabeazana voalohany indrindra ka ny ray aman-dreny isika ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'izay resaka hoe fanabeazana izay zany hoe ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana no notendren'Andriamanitra ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana sy ny fanabeazana ny zanany ary iraka mihitsy zay nampanaovan'Andriamanitra ny ray aman-dreny zay amin'ny mahiraka azy zany dia tsy maintsy vitaina le izy zany hoe raha tsy manao an'izay fanabeazana izay zany ray aman-dreny raha tsy manao ny andraiky ny araky ny tokony ho izy zany ray aman-dreny dia zao manao eloka eo anatrehan'ilay mpaniraka dia tsy iza zany fa Andriamanitra ary manao eloka ihany koa eo anatrehan'ny zaza beazana noho izany ho antsika ray aman-dreny rehetra ary ho an'ny tanora ihany koa izay efa mihevitra sady ny anatokatrano ary ray aman-dreny atsoatsy dia oka ho resy lahatra tsara isika fa ianao ray mpianakaviana ianao reny mpianakaviana no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazanao ny zanakao iraka masina zany izay fa ny sekoly ny fiangonana ny fikambanana maro samihafa dia zao manampy atsika fotsiny reny eo amin'ny fanabeazana tsy aro vitantsika avokoa mantsy ny fanabeazana rehetra zay tokony ho an'zanakitsika fa manampy atsika na ny sekoly na ny fiangonana na ny fikambanana maro samihafa amin'ny fanabeazana ny zanakitsika fa izao isika aloha
ianao aloha no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanakao. Manaraka an'izay mahamasina nyity resaka fanabeazana ity, ny mahasarobidy an'ity resaka fanabeazana ity dia zao: tsy hoe akory zavatra no volavolaina, tsy hoe akory vato na hazo na vy no karakaraina, fa olombelona ny karakaraina sy volavolaina. Olombelona izay manana vatana, saina fanahy, fihetsem-po sy ny rehetrarehetra. Noho izany dia tsy mahasarobidy azy dia zao hoe izay olombelona mifahafenomo izay no karakarainy ny fanabeazana. Noho izany ny ray aman-dreny rehetra rehefa mitaiza ny zanany, rehefa manabe ny zanany, dia tsy maintsy mieritreritra izay lafiny maha-olona ny zaza sy ny ankizy izay. Manahoana ny ara-batana, manahoana ny ara-tsaina, manahoana ny ara-pihetsem-po, manahoana ny ara-panahy, manahoana eo amin'ny lafiny hoe fifandraisana sy ny fiarahamonina. Izany rehetrarehetra izany dia mila banjinina avokoa ao anatin'ny fanabeazana izany. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra rehefa tonga tetỳ an-tany dia nifidianan'Andriamanitra mihitsy olona izay hanabe azy ihany koa. Izany hoe na Jesosy Kristy raha fony izy tetỳ an-tany dia nomen'Andriamanitra ray sy reny mba hikarakara azy sy hanabe azy tamin'ny fahazazana sy ny fahatanjahana. Maika moa fa isika zanak'olombelona dia tena mila an'izay hoe ray aman-dreny mpikarakara, ray aman-dreny mpanabe izay. Fa ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia zao hoe raha ohatra no beazan'ny ray aman-dreninao ianao dia fanabeazana manahoana no ny raisinao avy amin'ny ray aman-dreninao. Ary ankehitriny ihany koa raha andao atao hoe miteraka ianao, efa manan-janaka ianao, fanabeazana manahoana no omenao ny zanakao amin'izao fotoana izao. Ka ao anatin'ity fototra ifampiresahantsika ity zany dia zao: tsy misy ray aman-dreny na iza ka tsy maniry an'izany hoe anana taranaka-vanona zany, anana ankizy tsara, anana zazavana zany, maniry an'izany avokoa ny ray aman-dreny rehetra. Ahoana nefa no atongavana amin'izay tanjona sarobe izay ny zanako dia mba ho zazavanina, ho zaza mivelatra amin'ny lafiny maro amin'ny maha-olona azy? Ahoana ny atongavana amin'izay zavatra izay? Eo zany dia zao hoe tsy maintsy katsarintsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny hitaizany zanakitsika amin'ny atao hoe fitaizana tsara na fanabeazana tsara. Izay fanabeazana tsara izay dia manomboka amin'ny fananana mpanabe tsara. Koa satria ny ray aman-dreny zany no tompona ndraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanany, fanabeazana ny ankizy. Noho izany dia zao ny fanabeazana tsara zany dia mitaky ray aman-dreny tsara, mitaky ray aman-dreny tsara. Misy teny malagasy fantatsika tsara ilay fanoharana manao hoe ny hazo ny vanoko lakana, ny tanina ny rino ny tsara. Ka raha tiantsika zany ny anana hazo tsara dia zao le tany ampaniriana n'izany hazo zany tsy maintsy tsara ihany koa. Noho izany ny ray aman-dreny zany dia tokony ho tany tsara hitrebohan'ireo zanaka aman-javy. Noho izany tsy maintsy katsahantsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny ahatonga antsika ray mpianakaviana, ahatonga antsika renim-pianakaviana mba ho ray aman-dreny tsara, ahafahantsika mamoaka taranaka vanona. Andao atao hoe amin'ny ankapobeny misy aza moa andao ataoko hoe efa ray aman-dreny efa mba hitanao hoe tena mitaiza, tena mikolokolo, tena manome modely tsara. Indraindray mbola hita ihany hoe mivoana ny ankizy, mivoana ny tanora. Izay moa dia zava-misy satria ny ankizy sy ny tanora ihany koa manana ny safidiny. Dia ohatrany mametra-panontaniana ny tena indraindray ohatrany hoe tsy mitaiza, ohatrany tsy mitaiza, ohatrany tsy nanabe ny ray aman-dreny na ny mpanabe zany. Maika moa ka raha andao atao hoe tsy manabe ny ray aman-dreny na sanatrian'ny vava ihany koa, tsy ray aman-dreny tsara le ray aman-dreny, taranaka manahoana no ivoaka amin'izay zavatra izay. Noho izany raha manana faniriana ho tonga ray aman-dreny tsara zany, indrindra fa ny tanora izay hiditra ao anatin'ny tokantrano dia zao tsy maintsy mianatra
tsy maintsy miofana momba n'izany resaka hoe voalohany indrindra aloha zany a mikasika ny zaza ny amin'ny resaka fifandraisana amin'ny ankizy ny fifandraisana amin'ny tanora ny fifandraisana amin'ny zanaka eo ihany koa ny amin'ny fomba fitantanana tokantranoa izany mitondra fiarakodia za moa ianarana misy sekoly mampianatra n'izany misy mainka ave fa ny mitondra tokantranoa izany ka zava-dehibe zany zay zavatra izay ny fotoana tahaka an'izao zany ny fotoana tahaka an'izao na de ataontsika aza hoe ampahany kely ao anatin'ny fandaram-potoana mety jerenao zao fotoana izao a de tafiditra ao anatin'izay hoe fanampianatsika zay a mba ahafahana manana tokantrano tsara mba ahafahana ho tonga eo am'izay satany hoe ray aman-dreny tsara zay fa zao mampirisika sahady zany izahay ho an'ny tanora rehetrarehetra hanorina tokantrano a tena aokosika hazoto mihitsy a iofana anatrika andreny seminaira sy fiofanana maro samihafa reny a mikasika ny fanambadiana mikasika ny fitaizana mikasika ny antsona hoe toetoetra ny zaza sy ny rehetrarehetra tena mampirisika atsika anatrika andreny tahaka an'izany any koa tena mahazoto mihitsy isika mamaky boky manao fandaliana maro samihafa ny amin'ny fitaizana ny toetra ny zaza azotsika atao zany ara-porosiantsika ho am'izany zavatra izany tahaka an'izany any koa no hoe nisy fiangonana ny sekoly ny fikamanana maro samihafa ihany koa de tokony efa metraka sehatra na rafitra ahafahana manampy ny ray aman-dreny raha atao atao hoe any amin'ny sekoly zany zao a ny sekoly de tokony ikarakara ny sekoly ny ray aman-dreny fanampiana ny ray aman-dreny am'izay lafiny hoe fitaizana zay tahaka an'izay ihany koa ny fiangonana zany hoe tsy maintsy miara-miasa zany isika mba atonteraka zay fifanampiana fifanofanana izay mba atonga an'izany antsona hoe ray aman-dreny tsara izany mbola ao anatin'izay fototra zay ihany a tianao marana antsika ny fizarana lehibe voalohany a izany nisy boky anankiray zay a zay novakiko ary nisy andala teny tao anatin'io boky io a tena nanaitra mihitsy ary natoko tsy anjery le satria tiako ho voatazona mandrakariva ho an-tsaiko sy ao am-poky izy mba hivelomako mandrakariva ihany koa eo am'izay sehitry ny hoe fanabeazana sy fitaizana zay zao zavatra nylazay ny mpanoratra hoe ny tokantrano no toerana tokony hahafinaritra ny zaza indrindra eto am'izao tontolo zao ny tokantrano no toerana tokony hahafinaritra ny zaza indrindra eto am'izao tontolo izao marina lazay ny mpanoratra satria ny antony de zao ny tokantrano no fobe toerana hanabeazana ny ankizy ka raha tsy mahafinaritra ny ankizy raha tsy mahatamana ny ankizy ny tokantrano zany fanabeazana inona moa zany no raisina ao anatin'izany tokantrano zany anahoana ny ankizy ao anatin'izany tokantrano zany de teo a zany de mametra-panontaniana miresaka amin'ny vatoka hoe fampiresaka zany zay roa de zao hoe mba mahafinaritra ny zanatsika ve ny tokantranontsika inona ny zavatra mbola tsy mety inona ny zavatra mbola tokony atao mba hatonga ny tokantrano zany ahafinaritra ny ankizy rehefa jerena ny baiboly misy toe zavatra anankiray zay tiako mpaingorina kely eto aloha ndray mpandeha ndray andro zay dia nandeha zany Jakoba zanaky Isaka zany dia tafandro teo amin'ny toerana anankiray izy no nialina ny andro toerana kalamanjana zay tsy nisy afa-tsy vato zay niondanany rehefa natory izy tamin'izay fotoana izay de niseho tamin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra nampahery azy nanome teny fikasana azy rehefa vita zany de taitra tamin'ny torimasony Jakoba de zao ny zavatra nitenen'ny Jakoba tamin'izay fotoana izay hoy izy hoe tsy hafa fa tranon'Andriamanitra ity vavahadiny lanitra tsy hafa hoy izy fa tranon'Andriamanitra ity vavahadiny lanitra hitatsika zany ao amin'ny Genesisy toko 7:20 de ny 7:10 misy an'izay teny zay azonao vakiana ray aman-tomo Genesisy toko 7:20 hoy Jakoba hoe tsy hafa hoy izy fa tranon'Andriamanitra ity ary vavahadiny lanitra raisina ny lesona miainga avy amin'izay teny ny Jakoba izay ho antsika ray aman-dreny zany zao novea ny zanakitsika afaka ny anontany ihany koa afaka ny iteny ihany koa ny amin'ny hoe ity tranona ity de tranon'Andriamanitra toerana ahitana an'Andriamanitra mety afaka hiteny an'izany hoe zanakitsika ny zanakao afaka hiteny hoe ity trano itoerana ity
dia vavahadiny lanitra afaka hiteny an'izany ve izy zany hoe zavatra tokony hokatsahantsika zany ao anatin'izao resaka ifanaovantsika zao dia zao hoe ahoana ny atonga ny tokantranoko atsapany ny vady aman-janako fa ato amin'ity trano ity Andriamanitra inona no atao inona no azoko atao mba atonga ny zanako atsapa sy ahita fa ity tokantranoko ity dia vavahadiny lanitra zany hoe hitondra azy ho any amin'ny famonjena mandrakizay zany rehetrarehetra zany dia mitaky an'ilay tsoina hoe ray aman-dreny tsara no izany zany mifandrina ao anatin'izao fizarana voalohany ifampiresahantsika zao dia zao hoe mba ho trano misy an'Andriamanitra ny tokantranonao mba ho tokantrano ho vavahadiny lanitra ane izao tokantrano mampiatrano ny fandaharana izao ka izay dia ilana ray aman-dreny tsara izay dia aloha isentokely isika anaraka fandraisana anjarotsika ao anatin'izao fandaharana zao dia rehefa avy eo isika hiditra eo amin'ny fizarana faharoa ao anatin'izay ma hoe ray aman-dreny tsara izay ny tokantrano sekoly voalohany izay Farinau maturi si inanau tatatau bandusa ni fiananau ni siru nalani semama ataja panemi mana mengia ijaja ni numama ni najaja Avia Mudia Asa sundina mania Kami verena Mudia Satane Sawe hatara Kowe Izen kowe Tumpo di tumpo funze toizatsika izao dinidinika izao hiditra amin'ny fizarana faharoa sika kanefa tsara ihany mampatsialoha revdebe fanoresahantsika teo izany dia no hoe ny ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanany manaraka an'izay raha tiatsika ny anana taranaka avanina dia mila ray aman-dreny tsara
eo mba ny fahasoavan'Andriamanitra izany ka ny faniriana ho isika teo dia zao hoe ny-tokantrano tsika tsiraray avy mba ho tokantrano zay ahitana an'Andriamanitra ro tokantrano ho vavahatany lanitra. Fizarana faharoa dia zao inona moa zany ny zavatra tena ilain'ny zanakitsika indrindra eo amin'ny fiainana, ny tena zava-dehibe ilain'ny ankizy indrindra eo amin'ny fiainany ahy izany. Zay tena ilain'ny zaza indrindra ray aman-dreny ajaina izany, eny ho antsika tanora ihany koa zay fa hanorina tokantrano dia tsy inona akory fa ny fitiavan'ny ray aman-dreniny azy, ny fitiavana, tsy ny akanjo, tsy ny kiraro na ny kilalao mahafinaritra sy mahavariana. Ilainy reny ilainy zazy reny ary tokony ho ataontsika izany, fa tsy afaka ny solona oviana ny fitiavan'ny ray aman-dreny zany. Ary eo mantsy ny lesiko amin'ny resaka fanabeazana, misy ray aman-dreny sasany mieritreritra hoe asiana fahitalavitra efitrano fatoriana zaza dia ampy zay na efitrano zaza dia lasa izy mandeha zay ataony any mandritra tontolo, fa le zaza mipetraka eo mijery fahitalavitra dia mihevitra ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay fa mety hoe afaka mahasolo azy le fahitalavitra mipetraka eo. Fa ninona fitaovana omentsika ny ankizy na kilalao na akanjo omentsika ny ankizy na oviana tsy afaka ny solo ny fitiavan'ny ray aman-dreny izany. Zavatra tsy maintsy ataontsika izany satria faneom-pitiavana, fa tsy mahasolo na oviana ny fitiavan'ny ray aman-dreny izany. Ka noho izany dia zao hoe ilaitsika ray aman-dreny ny manolotra fitiavana ho an'ireo zanakitsika ireo. Ny antony mantsy dia ity, rehefa tiana ny zaza dia mahatsapa izy fa ekena ny fisiny, ary rehefa mahatsapa ny zaza hoe ekena ny fisiny ao an-trano dia mahazo hery izy, manana rispo izy, sambatra izy. Ary miaraka amin'izay ihany koa in'le fitiavana zay raisin'ny zaza avy amin'ny ray aman-dreniny iny dia hoentiny miaina makany amin'ny fahalehibiazana. Noho izany dia zao rehefa manorina tokantrano ray zaza hanambady izy, rehefa tonga ny fahalehibiazana zany dia zao in'ilay fitiavana no raisiny avy amin'ny ray aman-dreniny iny no entiny miaina ao anatin'ny tokantrano, iny no entiny hitondrany ny vady aman-jana zany. Dia heveritsika amin'izany ny zava-doza aterako ny hoe zaza tsy ampy fitiavana. Raha zaza tsy ampy fitiavana zany na zaza tsy tiany ray aman-dreny ohatra no manorina tokantrano dia tsy afaka ny zara zay zavatra tsy noraisina izy, ratsy hoe anga. Voalohany indrindra aloha dia zao hoe nandray fiofanana maro samihafa izy na nisy zavatra ny anarany dia tonga izy dia afaka ny teny hoe raha zavatra tsy nataony dada tamiko izay na zavatra tsy nataony eny dia onerako izay rehefa mba mananjanaka ny orinana satria izy nandray fiofanana. Zay mahazava-dehibe n'ilay fiofanana aloha. Ary faharoa manaraka an'izay dia zao rehefa nandray an' Jesosy Kristy teo amin'ny fiainana iny ankizy na tanora iny rehefa tonga ny fahalehibiazana eo amin'ny hitondran'ny tokantrano, misy fiovoam-po zany ao amin'ny entiny miaina ao anatin'ny fiainana tokantrano, ka nanisy raha zavatra tsy mety nataony ray aman-dreny dia voarina izay noho izay le fiovoam-po no raisina tamin'ny fanarahany an' Jesosy Kristy izay. Ary zay no mazava-dehibe ny fanabeazana kristianina izay ka iverintsika ao anatin'le resaka teo hoe ny zava-dehibe ilain'ny ankizy dia zao io fitiavana io. Zao anefany tsy ampony miteny hoe tiako ny zanako. Raha manontany olona ianao hoe tianao ve ny zanako? Izy moa ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny handaha zany fa samy miteny daholo tiako ny zanako. Fa tsy ampy fotsiny nefa ny miteny an'izay hoe tiako ny zanako izay. Ny olona tiana zany tsy avela ino fotsiny hoe tianao izy, fa ny zava-dehibe indrindra dia hainao maneho an'izay fitiavana izay. Zon'ny zaza ny ho tiavina. Noho izany dia zao tsy maintsy ezahan'ny ray aman-dreny ihany koa mba ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahaizana maneho an'izay fitiavana izay amin'ny zanany. Ka zay zany no tena horesadresantsika ao anatin' izao fizarana faharoa zay hoe fampiarana pratika an'le hoe zay tena ilain'ny zaza indrindra dia ny fitiavana zany. Inona zany no tokony atao amin'izay hoe fahaizana maneho fitiavana amin'ny ankizy izay.
be dehibe izy ireo fa misy zavatra vitsivitsy tianay ho asongadina ao anatin'izao resakitsika izao. Ny voalohany indrindra ao anatin'izany dia zao ny resadresaka hifanaovana amin'ny zaza, resadresahana ny zaza, resadresahana ny ankizy. Dia ny mbola anemboaky ny reniny ny zaza dia efa tokony hanomboka izay resadresaka atao amin'ny zaza izay. Na dia atao azy atao hoe mbola ohatrany hoe tsy manana vava afaka ny amaly ianao azy ny zanakao. Rehefa manao teny tsara ianao rehefa manao teny feno tampotampy ianao ho anao renim-pianakaviana izay mety mitoe zaza ohatra zany, dia zao ren'le zaza ho akibonao zany azonao atao, azonareo mivady atao no mitsotra amin'ny sahady ny zaza ao ankibo reny hira mahafinaritra reny, mamelovelon'ny fo, mampahery feno fitiavana reny, efa tsara sahady ny andrenesan'ny zaza dia ny mbola anemboaka reny rehetrarehetra ireny. Amin'izay fotoana izay dia anemboaka ny zaza dia efa mahatsapa sady izy hoe ekena ny fisiny eto amin'izao tontolo izao ary ho tonga somatsara izy ety ambonin'ny tany. Fa rehefa manomboka tonga ety ambonin'ny tany ny zaza dia zao tohizana foana izay hoe resadresaka amin'ny ankizy izay. Tena resadresao ny zanakitsika, tena mifampiresa aminy. Ny resadresaka hifanaovana amin'ny zaza mantsy amin'ny ankizy mantsy dia mampifandray ny fo zay, mampifandray ny fo zay. Ary miaraka amin'izany ihany koa amin'ny lalany resadresaka hifanaovantsika amin'ny ankizy mba ahafantarantsika zay mety olany, ahafantarantsika ihany koa zay mety faniriana, zay mety mba fikasana, zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainany. Tsy azontsika fantarina zany, mety ho sarotra amintsika ny hamantatra an'izany raha tsy efa miresadresaka amin'ny zanakitsika isika. Dia tahaka an'izany ihany koa ny amin'ny hoe rehefa antoto hoe mialehibe ny ankizy dia tsy hoe akory ny tsy resahana ntsony izy, fa ilaina mandrakariva manao ny dinidinika hifanaovana amin'ny ankizy io zany. Zay zany no zavatra lehibe voalohany fa ny ompitiavana izay resadresaka izay. Io resadresaka io mety hoe asa mba ohatrany hoe indraindray moatrany hoe misy resadresaka fialam-boly dia miara-miome eo, mety mifananiany sy ny rehetrarehetra zavatra atao zany rehetra ihany koa, mety hoe misy fanabeazana, misy fitaizana, misy fifanankalozan-kevitra atao rehefa miresaka atao hoe mijery fahitalavitra zany zao ianareo mianakavy ianao sy ny zanakao dia tsy hoe mijery fotsiny fa mba mifanakalo hevitra ihany koa zany dia sehatry ny fanabeazana dolidoly zany rehetrarehetra zany, ary tena ilaina zany zay zavatra izay. Faharoa manaraka an'izay dia fikasikasihana ny zaza, fa ny ompitiavana ihany koa io, kasikasihana ny zaza. Ina moa idika le hoe kasikasihana? Raisina izy trotrona, safosafona, fihinana sy ny rehetrarehetra reny zany ao anatin'le fikasihana ny zaza avokoa. Ary rehefa raidraisina tahaka an'izany ny ankizy dia zao mahatsiaro sambatra izy, mahasalama ny fony zany zavatra izany, mahatsapa mihitsy izy hoe akaiky dada sy neny. Ary miaraka amin'izay ihany koa dia mahasalama azy izany, mahasalama amin'ny vatana zany, mahasalama ny fo ihany koa. Maro moa zany manampaizana sy ny dokotera efa manazava ny sehatra amin'izay lafiny hoe fikasikasihana ny ankizy, fikasikasihana ny olona miresaka hoe fahasalamana izay. Zava-misy anefa dia zao raha mbola kely ny zaza matetika no ohatrany hoe ataon'ny ray aman-dreny zay, trotrony ny zanany ampofoana ny zanako antso ianao moa zanaky dado, ianao moa zanaky neny eo, safosafony eo dia tsikitsikely ny ororoany eo, fipininy eo, mahafinaritra zany. Fa rehefa milehibe ny ankizy, rehefa milehibe ny tanora dia ohatrany tsy ataontsika intsony zay, ohatrany tsy ataontsika intsony zay. Ka rehefa avy azy zao le ankizy ianao zany mba mipetrapetraka mitsotsotra eo amin'ny sezy eo anao ohatrany zany dia tonga eo aminao le zanakao, andao ataontsika hoe 2 taona izy raha 1 taona, mety tafateny ray aman-dreny melala etsy fa za reraka sy ny rehetrarehetra, miteny ohatran'izany ny ray aman-dreny. Kanefa tena ilain'ny zanakao zay na dia efa lehibe aza izy. Rehefa tonga eo aminao izy mipetraka eo akaikinao izy apetrany eo aminao eo ny lohany sy ny rehetrarehetra, mba safosafo izy, mba fipino izy ane tsy hijanona elabe eo zany. Nga misy ankizy na tanora hijanona adiny ray ampofonao zany izy rehefa lehibe, fa mba maka kely an'izay karaza ohatrany hoe fiainana mahafinaritra kely zay avy aminao ray aman-dreny. Tena ilain'ny zaza, tena ilain'ny ankizy zay zavatra izay. Rehefa tsy manao an'izany amin'ny zanakao ianao kanefa ilain'ny zanakao zay dia zao
hitady an'izany izy any amin'ny olona hafa hitady an'izany izy any amin'ny olona hafa ary hahita zavatra mety tsy ampoizinao ianao amin'izay toe-javatra izay fa rehefa ampy an'izany fikasikasihana izany no zanakao dia zao kelikely kokoa ny riska mety ampivolona ny zanakitsika amin'ny fifandraisana amin'ny olona hafa noho izany fanehoam-pitiavana lehibe tokony atao amin'ny zaza zany izay hoe fifampikasikasihana izay ny fahatelo manaraka an'izay ny voalohany moa zany dia hoe miresadresaka faharoa mifampikasikasika ny fahatelo dia zao ny fanokanana fotoana ho an'ny ankizy tena zava-dehibe fanehoam-pitiavana ny fanokanana fotoana amin'ny ankapobeny ny olona tianao dia anokanana fotoana tsy marina mihitsy zany hoe misy olona tiana nefa tsy anokanana fotoana izany zany hoe mila ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoana mihitsy zany ny fiheverana an'ireo ankizy ireo hoe fotoana mba hiarahana aminy fotoana mba hiarahana amin'ny lalao aminy fotoana mba hiarahana amin'ny resadresaka aminy zavatra malasansaina dia ity ary asainay mba ho saitsaintsika ray aman-dreny fa amin'izao fandrosoany ny teknôlôjia sy ny fifandraisana amin'izao fotoan'izao zavatra tsapa dia ity maro ny ray aman-dreny izay mandany fotoana betsaka amin'ny findainy na amin'ny tablety no ohatra kanefa sy mahafohy fotoana hifandraisana amin'ny zanany zava-misy ane zany le telefona zany le finday sy le tablety zany dia voakasikasika eo fa le zanany tsy voakasikasika eo izy zany milalao telefona sy tablety eo fa izy tsy miara milalao amin'ny zanany ny telefona sy ny tablety na ny ordinateur dia mety manaraka ny ray aman-dreny any amin'ny toerana izay misy azy fa impiry moa le zaza no efa nolavina rehefa mbate anaraka atsika ray aman-dreny kanefa ny finday atsika na ny tabletytsika manaraka atsika foana rehefa mba ndraindray le zaza mba te anaraka atsika satria ilainy zay manelinkela tsy mandeha any zao zay le fomba firesaksika zay le zava-misy zay ka zay zavatra zay mila saitsainina tsara hoe tsy misy mamy ohatrany zanak' zany dia ho atakalotsika finday ve ny zanakitsika fa raha manana fotoana ianao hifantohanao eo amin'ny finday na ny tablety na ny solosainanao dia tokony hanana fotoana ianao ho atokana ho any zanakao tsy reny fitaovana reny ny ratsy mariana tsara mba tsy andraisantsika tendro ny resaka fa ny zava-dehibe kosa dia zao ny fiheveratsika n'ireo zanakitsika ireo mba hanokanantsika fotoanany amin'ireo zanakitsika ireo ao anatin'izany fotoana iarahana amin'ny zaza zany no ahafantarantsika ny momba ny zanakitsika amin'ny lafiny maro ary ihany koa mampifandray am-poa ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay zavatra izay fa efatra fara no resahantsika maro izy ireo izahay fa efatra ihany no nasongadintsika amin'ny dian'io ity ao anatin'izay hoe fanehoana fitiavana amin'ny zaza izay dia zao karakaraina ny zaza adidy ny ray aman-dreny ny mikarakara ny zanany inona moa zany dia ao anatin'ilay zoan'ny zaza ihany zany mikarakara azy manome sakafo manomana ny sakafony resaka fahadiovana ny resaka fianaran'ny ankizy ny fiarovana ny zaza ny fitsaboana azy raha marary reny rehetrarehetra reny dia adiditsika ray aman-dreny ny manao azy raha mbola azotsika atao raha mbola azotsika atao mikasika andreny zavatra iny atotokantrano dia azafindratsika amin'ny olona hafa ela izy ny antony matsy dia izy mampifandray bebe kokoa ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fahatsapahany'le zaza fa ianao dia mikarakara azy zay no mazava-dehibe azy tsy aro vitantsika daholo le izy fa tokony kosa anao isika misy ane ray aman-dreny zazany zany dia tena tsy mikasika ny zanany mihitsy tena tsy mikasika ny zanany mihitsy nefa ihany koa rehefa hitaizany zanakitsika isika mba ho olona tia manao zavatra tia mandray andraikitra tia hanompo ihany koa dia asehoy amin'ny zanakitsika fa ianao ray aman-dreny ny aza mikarakara azy ianao ray aman-dreny ny aza manompo azy mba ahafahany mandray lesona amin'izay asa fanompoana zay tahaka nataon'i Jesosy Kristy zany eny ny lesona nomeny Jesosy Kristy Jesosy Kristy dia nanasa ny tongotry ny mpianany asa fanompoana lehibe zany nanome ohatra mihitsy Jesosy ary zay natonga ny Kristy ny teny hoe zaza mpampianatra azy manasa ny tongotra reo fa ianareo kosa tokony hifanasa tongotra dia ohatran'izay ihany koa ny ray aman-dreny tsara zany dia zay modely amin'ny resaka fanompoana
ka ianao ray aman-dreny mikarakara ny zanakao ahatonga ny zaza atsapa hoe dada sineny aza mikarakara nahoana ny tsy anampy any dada sineny. Zay no mazava-dehibe an'izay resaka ifanaovantsika izay reny rehetrarehetra eny zany dia ao anatin'ilay antsoina hoe fahaizana maneho fitiavana daholo. Zany hoe raha tiana ny zanaka dia resatresahana izy, raha tiana ny zanaka dia zao mba kasikasihana izy, raha tiana ny zanaka anokanana fotoana izy, ary raha tiana ny zanaka dia karakaraina izy. Zany zany ao anatin'le faneho-pitiavana izany. Rehefa mahatsapa zany ny zanakitsika fa tiana izy amin'ny alalan'ireny fomba rehetra ireny, amin'izay fotoana izay ny zaza dia afaky ny teny hoe tena ato hatraminay tokoa Andriamanitra, tena toeran'Andriamanitra tokoa ty toerana ity, arak'ilay Genesis 3:20 ny 9:7 ny resantsika tery am-piandohana izany. Zao mantsy eto am-pamaranana zao resaka zao. Rehefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:4, andininy 2:12, Jaona 1:4 ny andininy 2:12 dia zao teny voasoratra ao anatin'io andininy hoe tsy mbola nisy nahita n'Andriamanitra naoviana fa raha mifankaty isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra. Zany hoe rehefa mahatsapa zany ny vady aman-janaka fa misy fitiavana ao an-trano, dia mahatsapa ny vady aman-janaka, mahatsapa ny ankizy fa zao mitoetra ao an-trano Andriamanitra. Ary zay no natonga antsika nametraka n'le resaka tany am-boalohany, le faniriana lehibe manao hoe mba ho toerana ahitana n'Andriamanitra ny tokantranontsika tsiraray avy, mba ho toerana ahitana n'Andriamanitra ny tokantranonao, zany hoe misy fitiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra ao an-tokantrano. Ary amin'izay fotoana izay dia ho azo ny ankizy sary an-tsaina ny amin'izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Raha andao atao hoe masika loza be ny ray aman-dreny, mety misy ankizy ny eritreritra ohatran'izany ihany koa Andriamanitra. Fa raha atao hoe be fitiavana malemy fanahy ny ray aman-dreny dia afaka ny aminavirana ny ankizy fa le Andriamanitra izay ivavahany dia Andriamanitra be fitiavana sy malemy fanahy ihany koa, ka handray fanapahan-kevitra izy amin'izay fotoana izay hanompo an'Andriamanitra, ho tia an'Andriamanitra ihany koa. Ary zay mahatonga an'ilay resaka hoe mba ho toerana misy an'Andriamanitra ny zao tokantrano zao, ary mba ho vavahadin'ny lanitra ihany koa izany. Maniry izahay eo mba ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho tanteraka eo amintsika tsiraray avy, hanampy antsika ihany koa Andriamanitra mba hahafahantsika manatanteraka an'izany taridalana rehetra izany. Ka raha misy reny mpianakaviana mijery sy miaino zao fandarana zao ankehitriny dia zao mba ho ray aman-dreny tsara, tompona andraikitra, mba ho reny mpianakaviana tsara, tompona andraikitra ny ianao. Tahaka an'izany ihany koa raha misy ray mpianakaviana mandray zao fandarana izao, ny fanindrinana izao mba ho ray mpianakaviana tsara, mba ho ray mpianakaviana tompona andraikitra, hamolavola zazavanina ianao ray mpianakaviana hajaina. Laku wasala hiti zaruvi fatsikilala ni miaraka ni Kristi nuve tsaruana laidunzi zainata Fianana Manura si
sisa ny fotoana izay manolona tsy hoela dia ho tapitra ny oram-pahasoavana video ny arany any sy Jamini Christi faccio varineti volona beirana zamani iza hanono sali fiainana facci Mitudia iana Jesu iziza Henui fainza Manduna wampuna Voluna beirana Zamani iza Mitudia iana Jesu iziza Henui fainza Manduna wampuna Tena nafinaritra ny fotoanandroany fanabeazana tsisy oatra izany tsara ary inona fa samy araky ny vavaka nataontsika tany am-boalohany hoe hitombo avokoa isika ary androso fampiarana sisa andrasana amintsika fa izao amarana fotoana isika ankehitriny tsara ny mandray vatsim-panahy lehibe makivakiana izao ny herinandro manaraka ao avy indray ametrapetrahantsika ny amin'ny ara-panahytsika eo ampelantanan'ny tompo koa hiaraka amintsika anatotozo izany ny pastora ny distrika Andraisoro pastora Rakotarso Oded no hiaraka amintsika dia samia mivonona ny fomam-panahytsika anaraka izany. Ampifaliana no hitondrana ny fiarabanao antsika amin'izao fotoana folakandro sabata hariva izao. Ary faly ihany koa manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy. Iveriko fa nandalo sabata mahafinaritra antsika androany ary nahatsapa ny fanatrian'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana. Ny Baiboly ry havana dia manambara amintsika izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Amin'ny Salamo fa 4:30 dia misy teny anankiray manandanja manao hoe andramika izaho fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy. Ary asaina antsika mba hahatsapa anao fanandramana izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Petera 2:2 raha tahiny nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Raha mijerytsika ry havana ny zavamisy ankehitrindry dia mahita mahatsapa fa miaina ao anatin'ny vanim-potoana manokana ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby ny fianakaviana maro.
no ilay aretina zay efa iarantsika mahafantatra. Ary tsy izany ihany fa miaratsy ny tontolo iainana, manjaka ny erisetra, miaratsy ny fitondrantenan'ny olona amin'izao vaninandro misy atsika izao. Rehefa ataondray mijery dia fantatra fa matahotra ny hoavy ny olona ankehitriny. Ka na ny kristianina zay vavaka amin'Andriamanitra na ny tsy mivavaka dia samy miara-miaika fa teny zavatra hitranga eto amin'ity zao tontolo zao misy antsika ity. Misy tena anankiray mampieritreritra ao amin'ny Baiboly zay ambarany mpaminany Amosa 3:1-7 manao hoe tsy manao na inona na inona tokoa Jehova raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Io teny io ry havana dia maneho amintsika toetra lay Andriamanitra izay be fitiavana ary miamy fiainantsika mandrakariva. Mampafantatra antsika izy fa ny toe-javatra izay hitranga dia izy fiantraikany manokana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ary zany no antony iantson'Andriamanitra antsika mba hoeo aminy, mba hikatsaka azy, mba hiroso amin'ny fibebahana amin'izao fotoana izao. Amosa 5:1-7 manao hoe fa izao lazain'i Jehova amin'ny taranak'Israely, tadiava aho dia ho velona ianareo. Mitadiava ny Jehova dia ho velona ianareo, fandrao ilatsaka toy ny afo-mandevona amin'ny taranak'Israely izy. Ary ilaitsika ny mikatsaka mitady an'Andriamanitra. Isaky ny isy toe-javatra hitranga ry havana eto amin'ity tantany misy antsika ity dia manana olona mandrakariva Andriamanitra mba ilaza ny heviny amin'ny taranak'olombelona. Voalohany indrindra, rehefa ho tonga ny safidrano dia ny antsoano Andriamanitra hanomana ny olona hiatrika izany safidrano izany. Rehefa ho tonga ety ambony tany indray Kristy dia nanomana mpaminany Andriamanitra ilaza mialoha ny fahatongavana. Nanendry anjaona mpanao batisa izy izay nitana ny olona hibebaka miantso ny olona akeo amin'ny Kristy. Ao amin'ny Matteo 7:1-2 dia zao ny teny manao hoe mibebay ianareo fefa akaiky ny fanjakany lanitra. Jaona 1:7-20 zao ny voalaza ny teny. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Ary miatefa amintsika zany afatra ny ahafahantsika mandray ny fanjakan'Andriamanitra makeo amin'ny Kristy izany. Ny tranga fahatelo ry havana zay lehibe sady goavana indrindra dia ny fotoana zay iverenan'ny Kristy eny amin'ny raolanitra, zay hamarana an'Andriamanitra ny olona fahotana eto amin'ity tany ity. Ary manana olona Andriamanitra mba hilaza zany afatra manokana makasika ny fiafarany tantaran'izao tontolo zao izany. Ahoana zany no ampiarana lay tenin'ny Amosa amin'izao fotoana izao? Andetsika hijery ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 2:7-20 zao no voalazan'ny teny manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny filazana an Jesosy. Voalaza eto fa nitoetra ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny fotoana faran'io dia hoe sady mitandrina didin'Andriamanitra izy no mitana filazana an Jesosy ihany koa. Reo olona reo dia antsona hoe zanaka sisa. Zao ry havana, manana ady atao aminao ny Satana rehefa anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra ianao. Manana ady atao aminao Satana rehefa mitandrina sabata ianao, mitandrina ny didiny mino an Jesosy ary manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana. Ny fanahy masina no mitaridalana
zany voakan'Andriamanitra amin'ny fotoana farany izany. Zao no afatra manokana hitindreo vaokan'Andriamanitra amin'ny andro farany ireo. Apokalipsy 4:7 manao hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ka miankofa elony izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zany vaokan'Andriamanitra sia zany dia miantso ny olona rehetra Andriamanitra amin'ny alalan'izany vaokan'izany mba hame voninahitra azy, hatahotra azy hiakoaka aminy satria tonga ny andro fitsarana. Inona ary ny tokony ataontsika ankehitriny amin'izao vaninandro sarotra misy antsika izao? Ilaintsika ny mianatra ny ten'Andriamanitra. Dinionareo soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fianana mandrakizay ireny manambara. Jaona 1:5-7. Ilaintsika ihany koa ny miroso amin'ny vavaka feno hafanampoa amin'izao fotoan'izao. Petera 1:4 manao hoe fantombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana ianareo. Ao amin'ny bokin'ny Matteo 7:4 manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara fanjakana ity vavolombela firina rehetra de vao tonga ny farany. Meteza ianao ry havana andray filazantsara avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Kristy izany. Eto ampamaranana dia misy teny fikasana zay tiako hozaraina aminao satria andray herinandro vaovao zany tsika manomboka rahampitso. Isaia 1:2-7 manao hoe raha mitany rano ianao de ombanao ao, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao de tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo, fa izao ny Jehovandriamanitra ao dia ny ray masin'Israely mpamonjy anao. Jaona 9:7 manao hoe zany teny zany no lazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Dia tiako ihany koa ny manonona zany teny mpiadanana avy amin'ny Kristy izany ho amintsika mianakavy. Egany mba ho mpandresy itsika amin'izao ady atrehantsika sy olana zay arisentsika mianakavy izao ary ametraka fanaitenantsika, ametraka fitokisiantsika amin'Andriamanitra fa dia omenantsika, omenanao ny fiadanana. Andetsika hiaraka hivavaka. Re Jehova Tompo Andriamanitra io amin'izao fotoana takariva izao de miantso anao zahay ary manona ny anaranao masina satria Andriamanitra mpahary ianao, Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra mpamonjy, mpanavitra na ihany koa. Misaotra anao fomba manokana zahay satria menao ny fitsarana mahafinaritra tamin'ny tianio ity ary afaka nahatsapa ny fanatrianao tamin'ny fomba manokana. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny teny fikasana, ny amin'ny teny sarobidy avy aminao izay mitondra anay ho an'ny fiainana mandrakizay. Meo anay tompo ny fanahy anao, ahafanay mandray, ahafanay mitahiry, mampiatra n'izany teny izany ka hitondra fanavaozana, hitondra fitahina, fanantenana eo fiainanay izany afatra avy aminao izany. Andriamanitra azavelanao irery zay amin'ny tolona, amin'ireo olana miseho ny fiainanay fa hoe nivonay ambarakariva ianao dia meo anay Andriamanitra ny fiadanam-po, ny fitahina, ny fifaliana ary tiaraka aminao mandrakariva zahay koa de arovo zay ary ho tsapanay ny fitiavanao sy ny famiraponao. De misaotra Tompo amin'ny anaranao Kristy no angatanay zany vavaka izany. Amen. Sotra n'Andriamanitra lehibe de lehibe sika rehefa malala tamin'ny nahafahantsika nanao totosa ny programa rehetra androany
misaotra azy lehibe de lehibe tsika ary ianao koa dia ankasitrahana ary isaorana nanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao. Mankasitraka tompoko, Andriamanitra le omba antsika mandritry ny androm-piainantsika rehetra, koa manao veloma mandram-piaona, kopakopa-tanana ho anao any tokantrano, ho anao any anaty tomobile, ho anao any amin'ny toerana izay misy anao ka manaraka amin'ny radio onjam-peo sy ny fifandraisan-davitra tahaka izao dia samy ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Mankasitraka lehibe de lehibe amaran'izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ity hira iray ity. Mianofinahitra tompoko. Sosio tembola miurina trani satria naunu nilaza fawe handeauka uavianauka ajaianai uaniandani shani nambari nambauana Sosio miurina mafi nifana tena naita sosio huana minauza Gesù fini chiuma fizio veri saci andanu nila zafawe andea kaua vianauka ajai anai uani andani shani nambari nambau anai uani sanana te
misako tsy misy masoa eto nitady nefa tsy nahita kazary kivikivy tsy ketrake usani famai tsy miankinamilao
Isai telalova no maniny ray ilay tany vaovao asianao izay vonon-kandresy izao fiainana izao azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manontolo ny fibebahana Tsy fotoana ny andrasandras fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manontolo ny fibebahana maro ireo manantena ka hisiny maraina efindrisy tapetraniaina azavarina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy
mifarary kavalioany hanadinanao o kavalio taizariana fumiao nanurinanita tsinotsinona Isa
ianao ry tompoty no andrikiodory arotsay amikio ny fanahinao ilaza fatsary anao maniry sy mangetare Vatanao aneo ny fitiavanao ampahitany lay ranana votanao sy ireo diaka poka tamin'ny vatanao aneo ny fitiavanao maniry sy